samyala idaolitsika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa amin'ity fiderana kirany hoe izay ataon'ny AMF eto a Sergy. Fantatsika tsara zao tsika fa ao anatin'ny fotoanany coupe du monde tena angamitsika rehetrarehetra reo samy eo koa manijery baolina daholo taloha. Betsaka tamintsika reto mbola tsy teraka tamin'izao fotoana zany. Tsaroako zay coupe du monde voalohany na tsarovako tena dia tamin'ny taona 86 mondial 86. Tamin'izany télé noir et blanc jerena dia tena makafy mihitsy tamin'izany, mbola boakely fa tena hoe makafy dia makafy. Dia zavatra hita tamin'izany zavatra tsapa dia mijery le mpijery zany le spectateur be da be le hitantsika le mameno an'le gradin sy tribune sy ny karazany dia misy an'le mitsoka mozika, mitsoka an'le trompety iny moa zany, mitsoka an'le anjomary iny, mitsoka an'le anjomary iny izy dia zavatra magaga dia zao na mandresy na resy le ekipa dia eo foana zalahy le mitsoka an'iny zany le tsy mety reraka mihitsy fa mitsangana dia mitsoka dia azo caméra koa moa zany izy dia vao maika mampientanentana an'zareo dia hatramin'ny faran'le baolina mihitsy tsisy hoe reraka fa dia mijanona eo mitsoka ny zavatra iny. Ny ama-kristianina antsika riavana amin'izao fotoan'izao zavatra ao anatin'ny fotoanany adventotsika amin'izao zany hoe fiandrasana, zany hoe fiomanana amin'le fahatongavan'ny mpamonjy. Jesosy Kristy moa efa tonga izy zany ho arivo-taona lasa fa miandro ny fiverenana antsika rehetrarehetra reo. Dia ny fantaniana mipetraka riavana dia hoe vonona ve isika amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Dia zay fiomanana izay mila ananantsika tsiraray avy, mila miomana foana tsika isan'andro. Ka reo olona mitsoka trompetra teny amin'ny kianja zany na resy ny ekipany na mandresy ny ekipany dia mitsoka foana izy. Tsika koa riavana dia mila an'izay fiomanana zay foana isan'andro, mila zay hafanampo mitsoka zay foana. Ninona mahazo atsika eo amin'ny fiainantsika, ninona zavatra mitranga zany lalovantsika. Raha fara tamin'ny baolina izy faharesena, raha ohatra amin'ny fiainantsika izy mety ohatra hoe trotrakintsika, mety ohatra ambany be le moral satria noho ny antony maro samihafa, dia tokony mitsoka an'izay anjomara zay foana. Zany hoe tokony ambony foana zany le fiderantsika an'Andriamanitra amin'ny miomana foantsika amin'le fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny lohateny ny hira zay iraina manaraka riavana dia le hoe tsofy ny anjomara ka antenaina, tsika rehetrarehetrarehetra zany any am-potsika tsiraray avy any dia samy tsoka ny anjomary foantsika amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina antsika, ary zay mampiavaka atsika amin'ny olona zao tontolo zao. Ary ny ao ambadika izay anjomary zay dia fandresena foana ny antsika. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra.